Fahameraba-tsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa 12 volana oktobra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manjoy sy manaraka an'izao fandaran'izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao izahay fa nomenao tombonandro indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao, misaotra anao ihany koa izay miay anay tsirairay avy ary koa mamposaka ny fitiavanao aminay. Mielany elokay mamondrafo aminay tompo amin'ny tsy famindreanay tianay raha voavela heloko izay amin'izao maraina izao mba ahafahanay mihavana aminao indray ary mandray ny teninao araka ny sitraponao. Koa mitenena tompo fa voniko iainanao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe andrinan'ny fiainana. Alaina Matio 7:7-20 manao hoe ary Jesosy nandeha eraky ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra tamin'ny olona. Amen. Mipetraka amin'ny izay rehetra manao ny asan'ny tompo ny andraikitra hanatanteraka an'ilay iraka izay manao hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nanediko anareo. Kristy mihitsy no nanome ohatra ny amin'ny fomba tokony asantsika. Vakio ohatra amin'ny Matio 4 ary fantaro ny fomba fiasan'ny Kristy ilay andrinan'ny fiainana teo amin'ny fampianarany. Ary no niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaona izy eo amoron-dranomasina ary amin'ny zaratany Zebolona sy Nafitaly ka noho ny natao izy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebolona sy ny tany Nafitaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina ny andafin'ny Jordana Galilea tany Jentilisa, ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe. Hitantsika izany teny izany ao Matio 4. Ary no nitsangatsangana izy Matio 4:7-20 ndraika hatramin'ny 2:20 manao hoe ary no nitsangatsangana teny amoron-dranomasina Galilea Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy i André rahalahiny. Nanarato teny amoron-dranomasina fa mpanarato izy dia hoy Jesosy taminy andeha hanaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo dia nandao niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Raha mbola nandroso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa dia Jakoba zanak' Zebedeo sy Jaona rahalahiny ary niantso azy amin'ny rahalahy izy dia nandao ny sambo kely sy ny rainy. Niaraka tamin'izay izy dia nanaraka azy. Amen. Ireo mpanarato-tsotra ireo no mpianatry Kristy voalohany. Tsy nilaza taminy tsy akory Jesosy fa izy vola horaisin'izy ireo na ho avalin'ny asa fanompoana. Natao handahan-tena sy hafohy tena miaraka amin'izy ireo. Misionera mpitsabo Kristy amin'ny lafiny rehetra. Tonga teto tany izy mampanasitrana ny nofo sy ny fanahin'ny olombelona azy. Izao no afany. Hitondra fahasalamana sy fanambinana ho an'ny olona na lehilahy io na vehivavy ny fankatoavana ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha fitina ny mofinainantsika androany dia ilay andrinan'ny fiainana dia tsy mba nifidy olona, tsy mba nifidy sarangan'olona ihany koa na toerana izay heverina fa hoe tsaratsara kokoa fa na dia any amin'ny tany Jentilisa azy dia tany mihitsy no nifidianan'izay ataonao mpianatra. Dia hitantsika ny ao Matio 4 manambara ny nifidianany an'i Simona sy André, i Petera sy André zany ary eo ihany koa i Jaona. Izany rehetra izany dia manamarika fa tsy mba mizata havan'olon'Andriamanitra ary ny fisainana sy ny fieritreretana dia tsy tahakan'ny olona fa mijery ny ao am-po moa hoe isika mahatokotoko rehefa miantso Kristy ka mandeha sa mbola mametraka fanontaniana ary ihany koa mbola mieritreritra hoe inona moa izany ny tombontsoa ho azoko raha manao an'ity aho. Dia inoako fa izany teny izany dia ahafahantsika misaintsaina ihany koa mametraka ny tenantsika eo anivon'ny zavatra rehetra. Amen.
Raha ny mahalala tsara indrindra mbola misaotra anao zay eny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa zay mampatsiahy anay fa Andriamanitra tsy mba misatavan'olona ianao ary miantso ary maneraka izay vonona anaraka ny teninao. Aoka hiala ao anatinay ny fisalasalana rehetra. Ka ny finoana ianao no ivo ny zavatra rehetra, anosika anay ianao ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro